mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika ary afaka malalatra rety zoma fahatelo amby roapolo volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra dia ny taratasy faharoa nosoratana ho an'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Timoty faharoa toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo aminaran'i Jesosy. Eo anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisiony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporotsy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofiny izy dia mora mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanomponao. Fa izaho dia efa tolotra sahady, ary efa mbiakaiky ny andro fialako, efa niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana, hatrao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo, mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity rehefa malala dia taratasy nosoratana ray aman-dreny ampanahy, ray aman-dreny taiza na ahafantatra tsara ho an'ny zanany ary azo lazaina ho afatrafatra izy ity. Efa nanam-po mihitsy ny hofaty ny apôstôly Paoly satria efa voasambotra izy ary any Roma. Mieritreritra ny hoe farany eo ny fanompona, kanjo montonja tara dia manazava fa tsy teo ny vanim-potoana nandratony eo koa fa taona fitsy teo iny izy vao maty martira. Saingy afatrafatra izy ity ho ana zanaka tiana, zanaka andimby anarandray soa raha maha olombelona, nefa koa ho zanaka izay tiana ho marina sy mahatoky amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia nanafaran'ny Paoly mafy mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty no hananarako anao mafy. Dia anatranatra zany diavako ity andininy vitsivitsy ity. Ao anatin'izany anatranatra zany nefa dia misy andiny tsohatra masana efa mahazatra ny sofontsika mihitsy. Andininy fahafito, niady tsara, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Mandrakariva dia saika amin'ny fahoriana no andrenesantsika izany andiny tsotra masina izany ary toriana ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Mahafinaritra ny mifidy ity andiny tsotra masina ity izay tsy diso loatra akory amin'ny fiainan'ny mpino satria ny mpino rehetra dia matoa nalain'Andriamanitra dia nahavita ny azakazany. Saingy andin-tsotra masina koa nefa tsy natao an'ny ho fampaherezana ny olona maty ihany, ny fampaherezana ny olona manatrika ny fahafatesana ihany na ny manamanjo ihany, fa fampieritreretana ny velona ihany koa. Fampieritreretana ny velona, fampieritreretana ny kristianina ihany koa ity andin-tsotra masina ity, fampieritreretana ny mpivavaka. Ary misy lafin-javatra izay asehon'ny Paoly manokana ho fampieritreretana antsika melohan'ny alana ety amin'ny ity zao tontolo zao ity. Dia hoy Paoly hoe misy zavatra telo izay ataon'ny mpino amin'ny fivahiny iny. Voalohany dia izao ady tsara, faharoa hazakazaka, ary fahatelo fitehirizana ny finoana. Ireo voambolana ireo dia voambolana stoisianina. Tamin'ny andron'ny Paoly moa dia ny filôzofia stoisianina no nalaza tamin'izany fotoana izany. Ary voambolana mahazatra ny stoisianina ireo voambolana ireo. Tahaka amin'izao andrenantsika izao ohatra hoe ny filôzofia de ny transhumanisme, zany ny malaza
amin'ny efa nilozana kely ihany ny materialisme fa ny transhumanisme zany ny filozofia malaza am'izao andro anazika zao dia tahaka ny tamin'ny andro tany aloha de tany amy taona faraparan'ny faraparan'ny taonjato faharoapolo na tenatenany taonjato faharoapolo de ny existentialisme de miovaova tahaka zany ny filozofia izay manefy ny fisainana sy ny fomba fijery zavatra ka tamin'ny andron'ny Paoly de ny stoïcianina nanazy de voambolana mahazatra ny stoïcianina izy ireo saingy nampiasainy Paoly mo avaram-pianarana Paoly hainy Paoly ny mampiasa reny voambolana reny mba hatakarany olona azy ny antony nampiasan'ny Paoly azy de mba hatakarany olona satria voambolana eny ambavany ny olona niazakazaka ny finoana ary ny ady tsara fa raha miteny Paoly hoe ny ady tsara ny andraikitry ny mpino voalohany indrindra zany ety am'ty zao tontolo zao ty dia ady tsara raha miteny hoe ady tsara dia fantatsika fa tsy misy ady tsara zany ny ady de ratsy foana mazava be zany tsisy olo iteny mihitsy ny ady de tsara satria miteraka famonoana miteraka fandratrana miteraka faharavan-javatra fahasimban-javatra miaina zany tsika am'izao andro ankehitriny zao ety sy eroa de mandre ady fa izao eto de Paoly miteny hoe misy ady tsara zay ataon'ny mpino la ady tsara ataon'ny mpino de tsisy ifandraisany am'ilay teny hoe adiny zao tontolo zao satria tsy ady ifanandrinany samy olombelona io tsy ady ifanandrinany mpiarabelona io tsy ady natao amin'ona olona io tsy ady natao ifankahalana na andravana fananana io fa ady efa nazahoana fandresena ny ady ny tsara zay ataon'ny mpino de ady efa nazahoana fandresena raha miady zao tontolo zao de miady andrombaka fandresena izy de mifamono izy zany satria andrombaka fandresena de mandatsakaina izy satria te andrombaka fandresena fa ny ady ny mpino tsisy fandresena rombahana itsony fa ady efa nazahoana fandresena satria le fandresena de efa azo tamin'i Jesosy efa nomeny Jesosy efa natolotr'Andriamanitra azay mahatonga amin'ny Paoly miteny amy Romanina hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalana le tiatsika tsy hoe mpandresy fotsiny fa manoatra noho ny mpandresy zany hoe ady efa nazahoana fandresena zay mahady tsara azy satria efa nazahoana fandresena izy de efa fantatra ny resy tsy misy vonon'olona tsisy ninona ady zay ifanaovana amy tenan'ny olona ihany ady fampijoroana ny fitiavana ny fifankatiavana ady amin'ny fanaratseny amy rivotra zay efa nazahoana fandresena tsy miady amin'ny nofo aman-draha atsika ho Paoly afatry Paoly mihitsy amin'ny epistiliny fa amy fanaratseny amy rivotra no zany raha fanaratseny amy rivotra no idina de tsisy raha latsaka tsisy fananana simba ary la ady eny amy fanaratseny amy rivotra de ady efa nazahoana fandresena no zany lay ady tsara de tsy inona akory fa ady fampanjakana ny fitiavana ady fampanjakana ny fitiavana zany ny ady ny mpino raha ohatra ka manao ny ady tsara ny mpino de zao miezaka mampanjaka ny fitiavan'Andriamanitra izy miezaka mampanjaka ny fifankatiavan'ny mpiarabelona izy zany ny ady tsara amy Paoly atiany Paoly ao an-tsainy Timoty hananarako anao mafy raha miady ny ady tsara ianao de zao hampanjakao ny fitiavana hampanjakao ny fifankatiavana fa ny faharoa de zao tsy hoe ady mampanjaka ny fitiavana ihany fa ady mamelona ny fanantenana ao anatin'ny fiarahamonina ny olona mitojo ny filazantsara ny Paoly ty filazantsara de zay raha fitinina ny filazantsara de zay mitona ny olona andray an' Jesosy ino n'Andriamanitra ka iaina ny fitiavana ary atonga ny olona anana fanantenana tsy raviravin-tanana tsy hokivy satria maherisetra ny fanaratseny amy rivotra ka mila resena amin'ny alalan'ny fanantenana mila resena amin'ny alalan'ny fahatokinan'Andriamanitra ady tsara zany de Paoly eto ravako malala mijoro vavolombelona aminjarany izy manao hoe zanaka de niady tsara tsy niady tamin'ny tenako niady ho an'ny tenako fa niady ho an'ny fitiavan'Andriamanitra niady ho an'ny filazantsara tsy niady eman'olona fa niady ho amin'ny filazantsara mba hahatonga ny olona hanana fitiavana hahatonga ny olona hifankaty hahatonga ny olona hifamela indrindrindrindra hahatonga ny olona hahatonga ny filazantsara ho reharehan'ny olona fa zany ady tsara zany rehavako malala de ady tsara zay tiany Paoly toizatsika rehetra tiany soatra masina toizatsika rehetra
raha ohatra ka kristianina mpivavaka pino ianao de zao mandray anjara am'zany ady tsara zany, mandray anjara amin'ny fitokiana filazantsara. Teneniny Paoly hoe amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa inona moa ny filazantsara? Tsy fitaomana ny olona ino an Jesosy ve? Tsy fitaomana ny olona ndray famelan-keloka ve? Tsy fitaomana ny olona ieny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ve? Tsy fitaomana ny olona ifandray sy arabelona ao anatin'ny fifaliana sy ny fifankatiavana ve? Fa faharoa de zao, hoy Paoly manao hoe nahatanteraka ny fiazakazahako. Lay azakazaka de tsy inona akory fa lay zavatra ataondray isan'andro, lay mission, lay asa ataonao isan'andro, zay no atao hoe azakazaka. Lay zavatra amantarana ny mahaenao anao ka amoahanao farak'izay tena ao anatin'ny sainao ny herinao rehetra. Ny ady tsara dia ilay ataonao mety ho any amin'ny mangina mihitsy azy iny, mety ho tsisy mahita iny, mety tsisy mpitazany fa mety enao izay manao asa soa mangingina, mizara mangingina sy ny sisa. Fa lay azakazaka kosa de lay ahafantarana anao eto am'izao tontolo zao, lay asanao, asa zay andraiky mampitsara anao, mampampianatra anao, mampanabe anao, mampandrara anao, mampivarotra anao, mampamboly anao, renydretreny dia azakazaka ny ilazana azy. Zany hoe mpiazakazaka tamin'ny andro Paoly mantsy dia tazanina mpiazakazaka dia hitiny miazakazaka ny olona mijery azy ery amin'ny eny amin'ny toerana fipetrahana, de miazakazaka ny olona de mioraka de faly. Miazakazaka zany de zavatra ijona vavolombelona, asa atao ka hitan'ny olona ny fiezahana. Dia io le hoe azakazaka. Vitanao ve zany? De Paoly manao hoe zany nahavita an'izany. Tsy menatra zany teo anatrehan'ny olona tamin'ny fanatanterahako ny asako. Tsara menatra ve za tamin'ny fanatanterahako ny asako tamin'ny mampitsara, satria nitazana ny olona. Mpamboly manahoana ny fanatanterahako ny asako tamin'ny tamina mpamboly tamina mpivarotra ve za de mpivarotra menatra sa nampitondra henatra n'Andriamanitra. Zany hoe hazakazaka de zao lay zavatra ataonao raha tsorona lay andraikitra, lay andraikitra ny atao hoe hazakazaka. Olona manao ny andraikiny mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary afa-po amin'ny andraikiny. Zany le avako natsoina hoe kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana, olona afa-po amin'ny andraikitra zay nampanaovina azy. De manafatra ny Paoly, manafatra ny Timoty zany Paoly manao hoe zao arak' zany kristianina zany raha ohatra ka mieritreritra ny andeha ody any ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka mikendry ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de zao mba ataovy tsara lay adidy. Lay inona? Lay adidinao ny ady tsara. Mba ataovy tsara ny adidy. Aza de olona mandositra adidy. Ny adidy ny mamaritra maha olona anao, ny adidy ny iolovanao amin'ny maha olona anao, ny adidy de ateraky ny ateraky ny ataotsika hoe ny dignité, fandraisantsika teto amin'ny mofo ndray maky izy io. Notsika manao hoe Cicéron de namaritra ny antsoina hoe dignité. Satria misy antsoina hoe dignité sonneur hoy Cicéron, Cicéron de sénateur tany amin'ny taona 100. Dia Cicéron de namaritra manao hoe ny dignité de zao lay mahaenao anao ka tsy niankina taminao, ny maha olona anao tsy niankina taminao zany, ny maha malagasy anao tsy niankina taminao zany, fa nomenanao maimai-pona. Ny maha kristiana anao koa aza dia ny famelan-keloka ny raisinao, lay dignité de zao zavatra menanao maimai-pona iny ka tsy niankina tamin'ny fiezahanao fa azonao fotsiny. Maha malagasy anao, maha kristiana anao koa aza, misy zavatra zay menanao fotsiny, tsy ny dinao varotra fa azonao fotsiny. Iny dignité iny no miteraka ny adidy, miteraka ny devoir. Zany hoe lay zavatra zay tsy niraisinao satria anao napetraky ny fiarahamonina ohatry zao, tsy ny lovanao zany de zao mitaky adidy zany. Zay ny dikany hoe ady tsara, mitaky adidy. Mila tia namana ianao satria anao navela heloka fotsiny zao Mila mahay mizary ianao satria tsy niankina taminao zany fa nandray fotsiny ianao lay dignité na lay maha olona anao, lay maha enao anao, lay haja. Zay no andikanan'le hoe dignité, lay haja de zao olona miteraka adidy. Ny olona mihaja de olona manao adidy. Aza miteny hoe mihaja raha tsy olona manao adidy izy. Ny olona tsy mihaja de tsy manao adidy izy mazava ho azy. Satria ny haja no miteraka ny adidy.
fa ny andraikitra kosa de zao hoy sisenao ny andraikitra de zao tsy inona tsy akory fa ilay vokatry ny fiezahanao asa niezaky ianao de tonga olona ambony tonga teknisianina ambony tonga mpitsara tonga mpanabe satria anao niezaka na ny fiezahanao na tonga nahoanana honneur ny voninahitra de zao ateraky ny fiezahana zay fotsiny ihany raha maha olombelona de zao tsy manome voninahitra olona tsy miezaky zany io le tenenin'ilay fomba fiteny manao hoe mahazatra atsika amin'ny teny frantsay lay fomba à vaincre sans péril en triomphe sans gloire haitsika rehetra lay zay teny Corneille zay zany hoe mandresy tsy misy fiezahana mandresy tsy misy tsisy fangiry firina de tsy fandresena tsisy voninahitra ny voninahitra de ateraky ny fiezahanao ateraky ny fangiry firina azany fitezana tokony ataony ankizy fa betsaka ny olona te ahazo voninahitra ama olombelo zahantsika io te ho tonga amy toerana anankiray te hipetraka amy toerana anankiray fa tsy miezaka fa tsy miaritra fa tsy miezaka manao zay atratrahana lay tanjona de Paoly eto manazava an'izay mihitsy hoe za ange niazakazake zany niaritra ngezahanake matsainy Timoty io zany ny olona rehetra mitazana mety misy mioraka misy manakora misy mitehaka fa zao niazakazaka de vitako tsisy kianina zay le hoe nahatanteraka lay azakazaka ny honneur na ny voninahitra de ateraky ny fiezahana zay mahatonga ny hoe ny rehefa aveo ny voninahitra no miteraka ny andraikitra misy betsaka ny te hanam-boninahitra fa tsy manao ny andraikitra ny andraiky ny voninahitra de midika andraikitra raha toka ny aza midika adidy de ny voninahitra mitaky andraikitra mihitsy matoa anao napetraky ny fiarahamonina eo amin'ny toerana anankiray ho mpanabe na ho mpitsara na ho manam-boninahitra na ho miaramila na ho dokotera na ho mpitandrana na inona de nisy zavatra nanomanana anao natsony ianao nampianarina ianao nisy fiofanana nisy zavatra maro samihafa nomena anao de omen'ny olona voninahitra ianao avoaka amin'ny fomba ofisialy tsofina rano salorana an'izao rehetra zao fa izao hiteraka andraikitra iny rehefa aveo hiteraka andraikitra iny zay andrasana araka ny tokony ho izy no zany mpiny de zao mitaky andraikitra ny soratra masina eto move vitanao ny andraikitra zay nydikany azakazaka vitanao ve le andraikitra hoy Paoly eto manao hoe zany mpiny randay zao mahavita didy zany satria olona nomen'ny tompony haja tokony ho tandrify azy izy de tokony olona havita didy zany tokony olona havita ny andraikiny zany fa tsy olona kamina olona mpandositra didy na mpandositra andraikitra olona tokony mahavita ny andraikiny zay le avako ny tenen'ny Paoly eto hoe nahavita ny azakazaka no fahatelo de zao hoy Paoly azongo kosa ny finoana ny azona ny finoana lay finoana de zao tena lay lafo ny ara-pivavahana lay fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy lafo ny fahatelo maha olona io na inona fanaovanao ny adidinao na inona fanamponao amin'ny andraikitra de zao tsy ampy maha olona mihitsy zany hoy Paoly fa vitanao ve ny lafo ny ara-panahy vitanao ve ny azona ny finoana satria ny finoana no manome hasina na manome dikany ilay inona lay adidy sy aman'andraikitra adidy aman'andraikitra misaraka amin'ny finoana de manjary fireharehana no heviny adidy aman'andraikitra misaraka amin'ny fanarahana ny Kristy de zao manjary asan'olombelona ka vetivety de mielina ihany fa reo adidy aman'andraikitra tanterahin'ireo lay ady tsara lay azakazaka de tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra sy ny fahatokinan'Andriamanitra afako malala mahazona ny finoana ary ve isika manafatra raha Paoly eto miteny anjana manao hoe za kosa anaka de niazona ny finoana milono odiko de ampahafantariko anao fa zany hoe mino zany miazona ny finoana zany tsy mora am'izao arenantsika zao betsaka ny olona mora miova finoana betsaka ny mora miova finoana aiza indray nareo zao ary indray zay aiza indray nareo zao any ananina indray zay fa ahoana ohatrany tsy nety ohatrany tsisy empana taoko fa nahoana ohatrany tsy nafinaritra taoko fa ahoana ohatrany mba makamaka kely nanina eny tsiry avako malala enao ny miazona ny finoana voazonao ve ny finoana alohan'ny azona ny finoana anao de mila miazona n'lay finoana ianao azony le finoana fa rehefa azoninao ny finoana de azon'ny finoana io koa ianao de zany rehefa malala no afatro Paoly amin'ny Timoty eto hoe azony lay finoana mila mijoro am'izany
ny olona mahazona n'zany finoana zany no afaka mibanjana ny fiainana mandrakizay sy ny satroboninahitra. Satroboninahitra nge conséquence fotsiny zany hoe vokatra rehefa ataonao tsara ilay didinao, ataonao tsara zay andraikitrao, azononao tsara io finoana io de zao conséquence azo anao fotsiny de zay mahatonga azo ny vokatra zay azo ny satroboninahitra. Hatrizao de tehirizina ho zany hoe aza mieritreritra mihitsy manao hoe zavatra sarotra tadiavina lay satroboninahitra fiainana. Paoly manao hoe tehirizina ho an'izay rehetra tia ny fisehoany ko. Iza ny olona tia ny fisehoany? Olona manatanteraka tsara ny ady tsarany, manatanteraka ny fiazakazahany ary mitahiry ny finoana. Izy zany zasy ianao. Zasy ianao. Samy manao ny adidiny andraikitsika, samy mivavaka, samy manao zay iazona ny finoana fa izao mila manao zany araka ny tokony ho izy. Fa tsy manao zany amin'ny zara fahavitana, manao zany amin'ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy. No zany revako malala enganenao. Raha mialy ity de afaka iteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe za kosa aloha de zao mba niady tsara ahy. Ny fitaiko ny didiko, ny zara fitiavana sy fifankatiavana, ny zara fifaliana sy fiombonana, ny takiny maha olona zany, ny takiny ny toetra taty anatiko zany. Ary zany andraikitro zany de zao niazakazaka tsara kosa. Mba nataoko zay mety hoefako tamin'ny asa fanompoko tandafa tamin'ny mampandraraha tamin'ny asako isan'andro. No azonoko kosa ny finoko, tsy niova fa niazona ny Jesoa, niazona ny finoko ny fiarahako tamin'ny fiangonana. Revako malala natanterakitsika zany de mahazo matokisika ny fiainana mandrakizay. Angatao Jesoa revako malala fa afaka miteny zany sika eo anoloana ny fahafatesana rehefa mijoro ho mahatoky na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Omeny tompo anao maimaim-poana ny satroboninahitra rehefa ataonao ampitiavana, ampifaliana, ampanetretena, na ny azakazaka, na ny ady tsara, na ny fiazonana ny finoana. Alao irera fa tsy amelanao irery ny tompo, efa nomeny anao ny fehidina rehetra hoentina manatanteraka izany azakazaka sy fanompona sy adidy rehetra zany. Fa raiso zany fehidiny zany de ny finoana, ny fanamasina ary ny fahatokiana fa Andriamanitra mitondra anao sy mampandresy anao. Ivavaka sika. Tompo am'zao zay noho ny amin'ny afatra zay zary afatra ho anay mipita aminay. De fotoamana anay anao ny ady tsara, ampanjaka ny fitiavana, hanao ny adidy arak'izay andrasanao anay. Ny andraikitra zay to aminao tanterahinay amin'ny fahamasinana, ampitiavana, ampanetretena ary ny finoananao ho azononao anatin'ny morana ao anatin'ny sarotra. Tompo de ampianaro zay kristianina tsy ary fa olona tompona andraikitra anivon'ny fiarahamonina. Tao am'izay afanafo fa vavolombelonao ary ny filazantsara zay tao aminao ho torinay na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana de filazantsara manova ny fiarahamonina, hatsiaro ny adidiny amanandraikiny, hatsiaro ny finoana ianao. De mivavaka izay tompo ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy isa-tokantrano, ataovy miady tsara de mampanjaka ny filazantsara eo amin'ny fiainana. Ataovy miezaka am'izay mety ho tandrify azy, na ny ray aman-dreny, na ny ankizy, na ny tanora, amin'ny fanomponanao. Vavaka izay tompo hamasino ny fanonora-tenanay. Aoka tsy amin'ny fahazarana nanomponay aminao fa amin'ny fahatserovatena fa adidy amanandraikitra ny miandry anay. De ny fijoroana vavolombelona, de ny vavolombelona fandresenao. Am'izao andro tompo de fantatro ny fahasarotany fijoroana vavolombelona maha kristianina, de tehirizo ny kristianina tsy hozongozona ny finoany. Ataovy mandresy amin'ny fizan-toetra ary ataovy maharitra amin'ny fanomponanao. De tononona aminay rehetra Jesoa ny fiatananao. Amen.